Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Université n'Antananarivo izay tsy manaraka ny fandaminana apetraky ny Ministeran'ny Fampianarana ambony no mahatara ny fandoavana ny karaman'ireo PAT hoy ny teo anivon'ny Mesupres androany. Ho tara indray ny karaman'ireo PAT amin'ity noho izay tsy fanarahana lamina izay. Efa miroso amin'izao fotoana ny fifandresen-dahatra eo amin'ny samy solombavambahoaka ny amin'ny tokony hirosona amin'ny fitsipaham-pitokisana hoy ny solombavambahoaka tia mananaovana fanadihadiana. Ankilany, sarotraritra ny ahatratrarana ny fihetresa ilaina amin'izay fitsipaham-pitokisana izay hoy ny solombavambahoaka IRD. Afaka mifanindana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny famokarana menaka mavesatra i Madagasikara, indrindra manoloana ny ady misy any Ukraine, izay mitarika ireo firenena-dehibe maro hitady mpamatsy vaovao. Efa azo amidy ny menaka mavesatra izay tafiditra anatin'ny pétrole non conventionnel, saingy ny fototra sahamoana ny vokatra no mila jeren'ny fanjakana. Tsy mitsaha mitombo ny tarimarika momba ny lozam-pifamoivoizana mahavoakasika ireo moto eto Antananarivo hoy ny teo anivon'ny brigade des accidents, ny tsy fananana fahazondana amily, ny tsy fahafehezana ny lalànan'ny fifamoivoizana matetika no antony lozam-pifamoivoizana amoizana aina raha ny eto Antananarivo. Maresaka iraisam-pirenena nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ho firotsahana ho mpikambana ao amin'ny OTAN i Suède androany. Izy ireo izay nanampy tamin'ny fandroahana ireo miaramila Rosiana araka ny fanambaran'ny manam-pahefana Ukrainiana. Ny andindinireo raha ianao afaka fotoana fohy. Fotoana vaovao, herinandro vaovao tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy. Eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'ity ala ity, asaiko ampanajana ihany koa ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny tontolo ny fampianarana ambony no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Université n'Antananarivo izay tsy manaraka ny lamina napetraky ny Ministeran'ny Fampianarana ambony no antony mahatara ny fandoavana ny karaman'ireo PAT hoy ny teo anivon'ny Mesupres tamin'ity androany ity. Ho tarindray ny karaman'ireo PAT amin'ity volana ity raha toa ka tsy misy ny fanarahana izay lamina samy hafa izay onona saina. Nitondra fanazavana androany eo anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa momba ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa eny anivon'ny université. Mba ho fagnitsiagna zay retara zay ary mba tsy hisiany fiverimberenana zay retara zay nandray fanapahan-kevitra ny ministera tamin'ny 4 avril 2022 nandefa taratasy ny ministera nankany tamin'ireo université, IST, Skroafa, karama 3 volana no ampiakarina makaty amin'ny ministère, izany hoe mois d'avril, mois de mai, mois de juin. Amizay zany afaka mangataka DAE sur 3 mois fa ny engagement zany atao mensuel arakaraka ny fandehan'ny volana. Ka ny université rehetra ankoatra ny Antananarivo no nanatanteraka zay fangatahana zay fa ny Antananarivo rery ihany no nandefa mois d'avril. Araka izany raha 3 volana no marikaraha manangatahana tamin'ireo université manerana nosy miankina amin'ny fanjakana, ireo volana ihany no nalefa ny tompon'andraikitra teo anivon'ny université Antananarivo. Ireo tamin'ny faritany 5 André Karama mialohan'ny 20 volana Mei izao raha ho tara kosa indray ny an'ny PAT Antananarivo. Fa noho ny Antananarivo tsy nagnandefa autre que ny mois d'avril dia tsy afaka nagnanao any engagement ny Antananarivo. Tsara ho amariniko eto koa fa jusqu'à tsika miteny zao ny état de paiement
ny PAT mois de mai ny any Antananarivo dia mbola tsy tonga eo am-pelatanany ny ministera hoe aiza ny source le retard, iza ny responsable an'le retard satria ny retard ataoko récurrent manahirana, aiza ny fositra ny fahatarana. Zay nanaraka voala fangatahany ny ministera dia voahefa alohaka ny fanohy ny université n'Antananarivo tsy namaly ny fandaminana natao, zany mahatonga hoe hiverina indray ny retard ho an'ny université n'Antananarivo ary zany tsy nohon'ny ministera n'Antananarivo fa nohon'ny responsable ao amin'ny université d'Antananarivo. Ny service de solde, ny DAF sy ireo tompon'andraikitra momba ny fitantanana araboly eo anivon'ny université an'Antananarivo no manao ny état de paiement an'ireo mpiasa izay andrainy karama ao aminy. Voatsiny an'ireo mpiandraikitra isan-tokony izany ary entana eny amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Antota taratasy izay tsy mbola tonga eny anivon'ny ministera mpiahatra amin'ny androany. Araka izany, raha izao zava-misy izao aina iverina itokana indray ireo PAT eto Antananarivo ka apikatso ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo. Ity trangan-javatra ity izay tokony andraisan'ny tompon'andraikitra fiapetra entitra noho izany misy fiantraikany goavana amin'ny fianarana. Mila politika mazava araka izany mahakasika an'iny fa ity kosa politika politisianina kosa indray. Efa miroso amin'izao fotoana ny fifandresen-dahatra eo amin'ny samby solombavambahoaka ny amin'ny tokony rosoana amin'ny fitsim-pahapitokisana. Hoy ny solombavambahoaka ity mananaova ny mpanao gazetinay fanadihadiana tamin'ity androany ity. Ankilany sarosarotra ny azahoana ny fetrisa ahafahana miroso amin'izay fitsim-pahapitokisana izay. Hoy ny solombavambahoaka IRD. Isan'ny feo matetika heno sy mivoaka eny anivon'ny antenimiram-pirenena Tadouato ny mahakasika ny fitsim-pahapitokisana ho an'ny gouvernement izay tariny Premier Ministre. Miroso ny fampiresahana eo amin'ny samy solombavambahoaka amin'izao fotoana izao ary efa misy ihany koa ireo retsilahatra raha ny nambaran'ny solombavambahoaka tia mananaovana fanadihadiana. Zahay ety anivon'ny fanoherana dia matsapa fa tsy mandeha araka ny tokony izy ny fitantanana ara-panjakana eto amintsika. Ty fotoam-pivoriana ity dia natao ifandresena lahatra amin'ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny antenimiram-pirenena. Noho izany efa maro ny resy lahatra eny fanadia ireo solombavambahoaka izay voafidy tamin'ny alalan'ny antoko hafa isan'izany ny IRD dia efa maro ny resy lahatra ny fanometana ao anatin'izay. Faharoa manarakaraka an'izay dia satria ilana fetrisa moa izany fangatahana ny fitsim-pahapitokisana izany dia manangona zany zay amin'izao fotoana izao nyzay fetrisa izay ka rehefa feno zay izay dia aroso eo anivon'ny mpiromaritra ary hoentina zany ao anatin'ny tsy hoe fivoriam-be andraisan'ny rehetra fanapahan-kevitra. Nanamafy ankilan'ny solombavambahoaka manoana ny fitondram-panjakana fa sarotsarotra ho an'ireo solombavambahoaka tim izay mitaona ny solombavambahoaka namany hahatratra ny fetritritra takina amin'ity fanaovana ny fitsim-pahapitokisana ity. Rahantsika nahita fa ny antoko tim dia efa niresaka Pabemaso fa anisany iompana amin'izay resaka motion de censure izay fa hatreto aloha zany zareo mbola tsy nandroso an'izay ary rahantsika mahafantatra fa raha ny fenitra ilaina tonga amin'izay dia mila 3/4 ny solombavambahoaka zany hoe eo amin'ny 113 solombavambahoaka eo sarosarotra angamba no azahoana an'izay zavatra izay ary miezaka koa moa zany ny filohan'ny antenimiram-pirenena mba ametraka an'izay stabilité izay eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka mino afa mety tsy iroso amin'izay intsony zareo ao aorian'ny fampiresahana tamin'ny zareo. Ifantohan'ny sain'ny mpanaraba voafatratra ankehitriny ny fivoarany toedrara eo anivon'ny antenimiram-pirenena ary hotanterina aminao eto anivon'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ihany ny mahakasika izany. Vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray dia nahitana fiakarana roa faingo 720 isanjato mifidy voasoratra anatin'ny lisam-pifidianana taorian'ny fikatona ny fanavaozana isatona no tanterahany Seny faranteo. Ankoatr'izay andrasana atoato ihany koa ny mahakasika ny paikady ahafahana manatanteraka ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana onona saina. Ny tombo roa faingo 720 isanjato ny mpifidy vaovao voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana izay nikatona tamin'ny fomba ofisialy omaly 5 May araka ny tatitra navoaka ny vaomera mahaleotena misy sana ny fifidianana.
raha ny vokatra zany eo amin'ny 200 faingo 420 eo ny tahan'ny fitombony, zany hoe rehefa nesorina reo ilay maty ny findramonina sy ny olona vo de nampidina le olona vo tonga taona sy ny olona ny findramonina nefa tsy tafiditra, ary le olona zay hoe tokony mananjo nefa tsy tafiditra hatramin'izay. Raha eo amin'ny isa satria fianjatona dia mihoatra kely ny 3 hetsy 300 000 mahery eo zany ilay fitombon'ilay isa zany ary tsy mbola mihoatra ny 140 tapitrisa aloha hatreto ny isatsika voasoratra anatin'ny listra mpifidy. Nojerena manokana tamin'ity fanavozana ity ny momba ny doublon izay niteraka resabe teto amintsika raha ny fanazavana hatrany ary nisy ny fanotsina nentina. Raha ity lisitra ity mbola misy ireo tsy tafiditra ao anatiny nefa tokony ifidy noho ny tsy fanatonana ny ratsy mangaika. Raha ny fitombony ponina tokony ohatra ny 300 ny mpifidy vaovao. Ino zany le adevitra be ngamba efa nazavain'ny président CENI ilay hoe inona ny tena famaritana antsony hoe doublon. Raha le voalazan'ny CENI teo aloha de hoe olona mitovy larana karapanondro de tsy mivoana amin'izay ngambitsika de zay no fanazavana azo mena hoe efa tsy ao anatin'izay intsony zay. Raha mihoatra amin'ny tokony ho izy aloha ambanimbany satria tsika mahita fa manodididina ny 300 eo ny tokony fitombon'ny isamponina eto amintsika, zany hoe tsy mifanalavitra amin'izay koa ny tokony isan'ny fitombon'ny isampifidy. Mila ezaka zay satria fatapatantsika ihany ny mety ho fahalaina ny olona sasatsasany indrindra hoe resaka politika ny resam-pifidianana. Momba ny fanavozana tanteraka ny lesam-pifidianana izay fanao isaky ny 10 taona ary efa nandraisan'ny fitondrana didim-panjakana ny herinandro teo, isy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ataon'ny CENI tsy ho ela hitondrana fanazavana ny amin'ny fomba anatanterahana izany. Andratsana araka izany ny paikady mazava ahafahana miroso amin'izay fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana izay, fa ity tetikasa ity ihany koa isan'ireo mila an'izay paikady mazava izay. Afaka mifaninana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny famokarana menaka mavesatra na ny huile di Madagasikara, indrindra manoloana ny ady misy eo amin'ny Ukraine izay mitarika ireo fireneny lehibe maro mitady mpamatsy vaovao mandidina izay menaka mavesatra izay. Efa azo amidy ihany koa ny menaka mavesatra izay tafiditra ao anatin'ireo pétrole non conventionnel. Saingy ny foto-drafitr'asa ahafahana mitrandraka sy mamokatra izay no mila jeren'ny fanjakana akaiky. Nela Ranevson. Manova zavatra maro benefisiany ady ao Ukraine amin'izao ka manome vahana ireo firenena manana harenan-kibony tany toy ny menaka mavesatra na ny huile lourde. Raha teo aloha tsy azo amidy ny menaka mavesatra antony izy tafiditra ao anatin'ny pétrole non conventionnel. Tsy mitovy amin'ny fitrandrahana pétrole teo aloha ny fitrandrahana azy amin'izao ary efa azo amidy ary misokatra eo amin'ny asehatra iraisam-pirenena izany. Ho an'i Madagasikara tombanana ora miliara 570 tapitrisa baril ny menaka mavesatra na ny huile lourde azo trandrahana ao Morondava amin'ilay tetikasa tsy miroro. Teo aloha kely ny fahafahan'i Madagasikara mivelatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Amin'izao efa miova izany antony efa mitady mpamatsy vaovao ireo firenena lehibe tandrefana. Nisy le ady tany Ukraine ataon'ny Russie amin'ny Ukraine do zao tena tsy nisy chance fa miova tanteraka indray zao lalao amin'le fisiny ny ady any Ukraine satria mitady famatsiana vaovao ireo firenena lehibe. Fatatsika zany ireo tany tandrefana zany mitady famatsiana vaovao satria zareo zany tainao boycott amin'ny pétrole sy ny gaz avy any Russie de zay rehetrarehetra zay zany manova le chance Madagasikara zany hoe lasa misy lanjany zany ny fitrandrahana ny tsimororo ny huile lourde tsimororo de misy koa chance be koa zany ny gaz ny sakara ohatra. Na eo aza ny fisokafan'ny tsena iraisam-pirenena ho an'i Madagasikara mila apetraka mazava ny politika ny fanjakana amin'ny fijerevana ireo amin'ny mila atao lahara-pahamehana toy ny lalana amin'ireo faritra izay mamokatra sy ahafahana mamoaka ireo arena ankibony tany. Fantatra zany fa hoe toerana tokony apiditra arena de les priorisations en dépenses publiques zany mila lamina hoe dépenses publiques atsika zany ohatrany tsy manaraka lamina mazava tsara hoe
tsy nitezany clavement melaka iny ve zany zao ary tokony atao mba azadinana zany fa raha mandeha somatsara ne zany ny resaka hoe ny famatsiana avy any amin'ny Madagascarol avy any amin'ny Will Lourde Tsimroro zay avadika io zany mila azadino fa tsy jira marerany mila an'io fa ny orinasa lehibe koa mila an'io zany hoe efa miena zany am'izay fotoana zay vola atao ividianatsika zany ataotsika hoe izay produit zay ny HFO avy any ivelany de fa mba miena aloha zany zay vola avoakatsika makany ivelany. Amin'izao manodidina ny 400 barila isan'andro no vokariny Tsimroro ary manana tahiry any amin'ny 4 sy 1 barila any hoany. Manao antso amin'ireo mpampiasa volany any an-toerana amin'izao ampiakarana ny fampokarana any an-toerana. Amin'izao tsy mbola mampidibolany any an-toerana saingy mamokatra ihany. Pejin'ny fahasalamana kosa indray nitombo ireo voamarina fa tratra ny valinaretina Covid-19 raha ny taremarika navoaka ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tao anatiny 3 herinandro. Raha natratra 720 zany ny fiandohan'ny volana Mey niakatra 70 zany raha ny antotanisa nivoaka farany teo. Etsy ankilan'izay hita efa tsorotra amin'ny fanajana ireo fepetra isan-tokony entina mifehy izay valinaretina Covid-19 zay ny mponina eny anivon'ny fiarahamonina fity nokolona. Na dia efa niverina amin'ny antsakany sy andavany aza ny andavanandrom-piainana, 3 taona tsy aorian'ny idiran'ny coronavirus teto Madagasikara. Nahitana fiakarana indray ireo antotanisa voamarina fa voan'ny Covid-19 ankehitriny. Nitombo ihany koa ireo olona tonga teny anivon'ny toeram-pitsaboana raha ny hita nandritra ny fanadihadiana izay natao teny anivon'ny CSP2 namontana. Misy amin'izy ireo no ahitana soritra-retina Covid-19. Amin'ny ankapobeny ny raha ny tao anatin'izay iray volana zay ngamba ny azo ilazako anazy tamin'ity iray volana hitsahantsika ity dia name fanamariana sy vaovao ny mpitsabona eto rehetra eto fa manomboka misy indray ilay tranga fambara sarotra nga ny ilazana an'izay amin'ny teny gasy fambara sarotra amin'ny tsimokaretina Covid-19 dia misy izy fa vitsivitsy aloha tsy betsaka mety hoe amin'ny ray sy roa ka hatramin'ny 3 eo ao anatin'ny herinandro nitsikaritry ny dokotera zany fa misy indray ilay fambara fahasarotana. Dia amin'izay fotoan'izay moa ny anay eto toerana mbola tsy centre de traitement Covid fa mbola mitazona an'ilay activité amin'ny CSP2 dia mandeha fa mireferé zay miakatra any amin'ireo toeram-pitsaboana sahazany amin'izay. Raha ny hita teny an-dalambe, vitsy ireo manaja ny fepetra sakana na eo aza ny fitombon'ny tranga. Tsy miraika amin'ny fanaovana arovava orona ary tsy hita intsony ny fanajana ny elanelana iray metatra. Fiomanana ny zava-dehibe hoy ireo izay nanome fanampanazavana mba hiatrehana amin'ny aretina. Ino moa zany efa hoe zava-misy eto amin'ny firenena tsy mety hoe matahotra na tsy matahotra fa fisorohana ny tsy maintsy ataonao fitandremana amin'ny zavatra izay tokony atao dia fa rehefa tonga ny vanim-potoanany hoe ny rinina zany dia efa tokony mba manao zavatra izay fitaovana ilainao andavanandro isan'andro anao, akanjo mafana, tsy mihinana zavatra mangatsiaka ohatrohatr'izay zany zaho moa ato an-trano manao raharaha kely aloha dia mba tsy nanao kasibosy ny tsena sy ohatr'izay fa manao rehefa hoe dia ivoaka hoe andeha hamonjy asa na hamonjy bus andeha ivoaka eny dia mitondra mba hoe ny tsena kely vetivety dia mbola manahy hafa ilay kasibosy zao adino nanao anazy efa safidy nanao an'ilay vaccin zany zao dia efa manaraka an'ilay fepetra ihany konko be an'ilay coronavirus zao satria tena mbola ianko mbola betsaka ny olona voan'ilay aretina amin'izao. Anisan'ny tetika dia apetraka ny fanjakana amin'izao fotoana ny fampiroboroboana ny vaksiny eny ifotony. Raha nitatitry ny SADC izay nanao fanadihadiana tamin'ireo firenena mpikambana ho aminy, mbola voatelo faingo 700 ny tahan'ireo vita vaksiny eto Madagasikara. Tafiditra amin'ireo firenena 4 afrikana mpikambana ao amin'ny SADC manana tahalatsaky ny 100 amin'ny fahavitriana manao vaksiny i Madagasikara raha ny voalaza ao anatin'ny tatitra-trano. Iverina kely ao anatin'ny tontolo ny fampianarantsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mitaraindro ray aman-dren'ny mpianatra eny Avaradrano noho ny falaviran'ny toerana sy ny vola tsy maintsy aloha. Ahafahan'ireo mpianatra miatrika ny adina ara-panatanjahantena EPC ny adina izay tsy maintsy atao eny isa hafalazaina noho ny eny Andralanitra tsy afaka nandray izany tamin'ity taona ity. Gaeton Andriatsilavo.
nanomboka androany ary farana ny alarobia ho avy izao ny adina ara-panatanjahantena BEPC ho an'ny Cisco Avaradrano, ahitana ny Ambomalaza, Ambomanambola, Ambomangakely, Ankadinandrina, Talata Volonondry, Manandrina, Ankadikely Lafy sy ny maro hafa. Tsy maintsy natao enisa hafa falazainy zany tamin'ny titona ity no ny eny andralanitra tsy afaka nandray no ny fanamboarana raha ny fanazavana. Hatramin'izay raha tany amin'ny Père-Pedrone natao dia tamin'ny titona ity tsy afaka nandray satria misy fanamboarana, dia taty isafa zany no kianja hita hoe mety anadinana ny mpianatra. Maro ny fitarainana voaray mahakasika ity fanaovana adina ara-panatanjahantena ity. Mandoa 4,000 ariary mandroso tsy miverina ireo akaiky ary tafiakatra tany amin'ny R1,000 noho ny mihoatra izany ho an'ireo lavitra ka tsy maintsy mamonjy eto isa hafa. Voatery tsy maintsy miatrika ireo ray aman-dreny. Efa tsy maintsy miomana any amin'izay izay ray aman-dreny. Satria ny ankizy tsy maintsy tohanana foana izy zany fa tsy okivy. Satria mba zava-dehibe eo amin'ny fiainana zany le zavatra ohatr'izao dia tohanana foana izy. Ankoatra ny sarandalana, vola mivoaka hafa ihany koa ny fikarakarana sakafo ho an'ireo mpiadana sy ireo mpanotrona. Manampy izany ny vola tsy maintsy naloha akana ny fahazondalana tany amin'ny ATT. Tsy maintsy nisy ny fampiresahana natao mialoha hoy ireo tompona andraikitra, ampiena ny famoaham-bola sy ny fandaniana avy amin'ireo ray aman-dreny. Tobila efatra no tonana eo fa nanao intervention farany zay zokiny amin'le ATT tenenay moa zany tsisy problème. Fa sarotsarota fa niditra mihitsy ny Cisco sy ny district teny lavitra. Raha ny organisation aloha dia samy efa nanao ny azy ny établissement tsirairay avy ary isaorana ireo be ny tanàna maro satria nisy be ny tanàna maro nanandray andraikitra nanampy ny mpianatra tao anatin'ny fitaterana ny mpianatra ary ny déplacement koa ny bus izay bus makaty efa eto akaiky ny terrain etsy mihitsy no farany zany négociation nataonay daholo zany. Na izany aza mahatsiaro sahirana ireo ray aman-dreny indrindra ireo avy lavitra toy ny Ambomanambola, Ankadinandrina, Anjeva, Ambomalaza sy ny maro hafa. Raha monjy amin'ny valora maraina eny isa hafa ireo mpiadana, tsy maintsy mifo maraina anatratra ny fotoana, tsy maintsy misy olona miaraka aminy miatrika ny fanadinana. Izany hoe raha toka R1,000 ny sarandalana mandroso sy miverina ho an'ny mpiadana, R2,000 zany raha miampy ireo mpanotrona azy, miampy sakafo, rano sy ny sisa. Fa miisa 9 ireo mpianatra tamina sekoly 4 anatin'ny commune Ambomangakely sitraka fanentanana sy fampianarana ny lalàna amin'ny fampiasana lalana. Tanjo ny hetsika ny fiarovan'ireo mpianatra mampiasa ny lalam-baovao sy ny fikojakojana ny foto-drafitrasa misy ny larana evison. Sekoly miisa 4 manodidina ny Rocade Arivo izay ao anatin'ny commune Ambomangakely no nanaovan'ny agence routière sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanentanana iarovana ireo mampiasa lalana sy ikolokoloana ny foto-drafitrasa izay efa misy. Isan'ireo sekoly ny sitraka ny fanentanana ny EPP Somanandrarany, ny EPP Ikanza, ny EPP Ambomahintsy ary ny centre Akamasoa. Dia apetraka amin'ny kitapo. Azonareo? Tia zavatra kely autocollant ity apetraka amin'ny kitapo. Dia amin'izay tadidinareo foana hoe eny amin'ny toerana voatokana hekitara no epita asianareo ny lalanareo. Miisa 9 ireo mpianatra nisitraka ny fanentanana tamin'ireo sekoly miisa 4 ireo. Mbola itoy ny hetsika ary ireo mpianatra amin'ireo sekoly ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra indray no isitraka izany. Ao anatin'izay dia mila samy mitandrina amin'ny fampiasana ny lalana avokoa ny rehetra ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Ao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity no hanaranao ny toromarika sy ny tsara ho fantatra mahakasika izay fampiasana ny lalana izay. Tokony andraikitra amin'ny filaminana eny an-dalambe daholo ny olona rehetra. Anisan'ny voakasika ny lozam-pifamoivoizana eto an-drenivohitra ny mpitaingina bisikileta sy ny mpandeha tongotra. Ny ankamaroan'ireo loza ireo matetika dia mitranga ny tsy fitandremana. Ikoto ohatra dia efa zatra mitaingina bisikileta rehefa mandeha miasa. Rehefa hody izy indray hariva dia nanapa-kevitra ny ianao hitsin-dalana mba ho tonga hainganany trano. Kinanjo no foan'ny fiara izay tsy nahita azy. Noho ny tsy fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana sy ny fitondrana bisikileta tsy misy jiro na dia katadiopra aza dia efa 3 herinandro izao no tsy nahatsiaro teneny amin'ny hopitaly ikoto. Inory indray dia zaza vavy tanora mpandihy manana no aviny.
ny hainy mozika mafy sy milalao telefônina foana izy eny amin'ny arabe rehefa mandeha tongotra monjy ny toeram-pianarana. Variana tamin'izany izy dia tonga dia mipita ka afaka loza no miafarana na amin'ny bisikileta na atongotra. Aoka isika hitandrina sy homailo ary anaja ny toerana natokana ho an'ny fivezivezena. Ry mpitondra bisikileta amin'ny lalana voatokana ho anareo ihany mandeha raha eny amin'ny faritra misy izany toy ny eny amin'ny Rokady Arivo. Ataovy azo antoka fa misy jiro mandesy ka tadiopy raha ny bisikletanao mba hahitan'ny hafanao. Ampahafantaro ny mpampiasa lalana hafa amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny tananao rehefa hivily na hisongona. Isika mpandeha tongotra kosa arak'izay azo atao mandehana amin'ny sisin-dalana. Aoka ho eny amin'ny faritra voatokana ho amin'izany ihany no miampita. Jereo tsara ny avy sy havanana alohan'ny hampitana. Fa ny ankizy sy ny mpianatra dia anisan'ireo hiaram-boiny. Ry ray aman-dreny raisony andraikitrareo. Ampianaro ary averimbereno amin'ny zaza ireo fitondran-tena mila arahina rehefa eny amin'ny arabe. Aleo tsy avela mandeha irery izy ireny raha mbola azo atao, indrindra fa ny zaza madinika. Samy isika tompona andraikitra mba ananana lalana azo antoka kokoa. Tonga tao anatin'ny fotoana ny dokam-barotra isika izao any godiaran-droso ny lozan'ny mpifamoivoizana. Eo ihany koa ny tsiata amin'ny fahafatesany mpanakanto Jean Fredy ampany amin'ireo fanadihadiana hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety ary. Du très haut débit avec la fibre Family Bettelma. La fibre à prix léger chez vous à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. Maneho maïzy antsika, ny herim-potsika sy ny finiavantsika androso. Tsotra nefa tsara, miavaka amin'ny rehetra, mahatoky tena ary mahay mifandray. Mitsinjo ny ho avy ary manan-tena, fa ho velona trano ny fitiavantsika ilay tany aviana. Za Aigle d'Or, enao Aigle d'Or, isika Aigle d'Or. Aigle d'Or, manandratra avo ny antsika. Niaraka taminareo no nanarahako tantara-pitiavana mamy. Nahitako karazan-tany maro samihafa. Niainako ireo lalao baolina kitra malaza eran-tany. Teo anilanareo dia tena torane. Raha tsy anareo tsy niaina fihetsy ampo isan-karazany aho. Nahita tantara nampangitakitaka. Tantara maro sady tsara ny arahako taminareo. Koa izay no mahatonga ahy hanolatra ny tsara indrindra hatrany. Eo anilanao foana.
tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity raha mpitso fafito ambifolo ny volana May ny andro maneran-tany adina amin'ny fiakarany Tozodra voasokajy arety mandoza ary ambozanain'olona maro raha ny fiakarany Tozodra eto Madagasikara saingy azo tsaboana tsara araka ny fanazavana mpitsabo teo anivon'ny centre médical Maristela eny Analamahitsy tamin'ity androany ity ny toeram-pitsaboana izay ikarakara fizarana fanafody maimaimpoana makasika izay fiakarany Tozodra izay ao anatiny iray volana fanampanazavana. Hatreto dia mbola ny fiakarany Tozodra zany hoe io resaka tension io no aretina mpamono'olona voalohany indrindra eto Madagasikara eto amintsika. Nefa inona? Nefa le izy azo sorohona tsara. Ny ankamaroany fiakarany Tozodra amin'izao vaninandro ainantsika zao manko dia tsy mitovy amin'ny taloha intsony hoe zavatra nolovaina tsy dia izay loatra intsony fa avy amin'ny fomba fiainantsika tsy ara-pahasalamana, tsy araky ny tokony ho izy zany hoe ny sakafontsika sy ny fampiasam-batana, fanaovana sport, fanatanjahantena sy ny torimaso ary ny resaka fihetseham-po sy resaka hoe ati-tsaina isan-karazany. Zany no tena mampiakatra an'ilay Tozodrantsika ka mampatonga antsika mitondra faisana isan-karazany. Inona daholo moa ny faisana hoentin'ny fiakarany Tozodra? Itsika rehetra moa efa mahalala an'izany fa tsy maintsy averina manko le izy isan-taona. Ny fahatapahany lalan-drà, mbola maro ny tapaka lalan-drà dia efa tapaka ny lalan-drany zay vao iny amin'izay izy zay vao hijery, zay vao mahafantatra hoe miakatra ny Tozodra dia izay no mampatonga an'ilay izy. Mandeha ny insuffisance rénale fa simba ny voa dia efa simba ny voa dia zay vao jerena ilay Tozodra. Mampaninona antsika mijery izy io indray mandeha, indroa, intelo isan-taona. Inona ny perte antsika raha mijery an'izay? Tsy aleo ve ny lany fotoana mijery an'izay? Rehefa tsy teo lany fotoana moa andeha ho any amin'ny toeram-pitsaboana, afaka mividy dia manana ao an-trano dia mijery rehefa hafahafa. Fa tsy aleo ve zay toy izay tapaka lalan-drà AVC fahasahiranana tsoroha-mantany ny mahazo. Ny fijerena ny tany siramamy, ny tany Tozodra, tensiomètre ny anarany, dia efa afaka vidintsika any amin'ny toerana rehetra izay eritreretina amin'izany. Izahay eto amin'ity toeram-pitsaboana ity miezaka foana zany mamaha an'ireny le zavatra ataonareo excuse reny. Excuse, zay tsisy vola anaovana bilan. Alefa ny bilan atao maimaimpona, tsy tonga manao le bilan. Zay tsy manam-bola hividianana fanafody. Ny fanafody efa lazaina fa hoe afaka atao ny manasitrana soama tsara an'ireo tension vokatry ny tsy fetezan'ny fomba fiainanareo dia tsy mihina fanafody tsony, tsy mividy fanafody tsony. Dia inona? Kamo indray manao sport, kamo indray manao le régime. Ny Tozodra ambony sady ny sasany sady tsy te hihinana le fanafody isan'andro izy amin'ity taona ity zay dia anome fanafody maimaimpona indray an'izay rehetra tonga mitaraina hoe tsy manam-bola hividianana fanafody mandritra ny ray volana manitsitra. Fataorian'ireo olana no sedraina noho ny krizy nateraky ny Covid-19. Iroso amin'ny forum mafana amin'ny fanakalo sy mifamizaratra kefy ireo mpandraharaha vehivavy mivondrona anatin'ny groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar manomboka rahampitso. Androany nisy ny fanaovantsony fiarah-miasa amin'ny trano fiantohan'ny ray sy ireo mpandraharaha vehivavy. Hetsika izay tafiditra anatin'ny fampafantarana sy ny fanomezan-danja ny fananana fiantohana eny anivon'ny orinasa. Fanampanazavana mahakasika izay. Fampafantarana an'izay ao an'ireo orinasa tantanin'ny vehivavy ny fifandraisany fiantohana sy ny tontolon'ny fandraharana. Zava-dehibe io fampafantarana io. Tsy fampafantarana fotsiny fa fampianarana ihany koa ary indrindra moa miafara amin'ny fiantohana. Satria izay no tena tanjona tiana hotratrarina hoe orinasa firy zany no mety hiditra ao anatin'ilay fiantohana. Tao anatin'izay fotoanan'ny Covid izay aiza ho aiza ny toeran'ireo orinasa tantanin'ny vehivavy, aiza ho aiza ny toerana nisy an'ireo mpandraharaha vehivavy ireo. Ny orinasany fa izy koa vehivavy mpandraharaha dia misy fizarana zany partage d'expérience atao anatin'izay
covid zay a inona sedra natrehany tao anatin'ny covid io aiza hoaiza ny orinasany dia inona ny zavatra ina afaka fanapaha-kevitra no raisina mba tsy tonga amin'ny hoe fanidinan'ny orinasany mba tsy ho tonga amin'izany hoe fanalana ny mpiasa na ny fandroana mpiasa fa tsy manaiky ny andody 100 ariary isan'ora sanda ny fijanonana amin'ny parking ireo tompona fiara eny am-Paribe sy ny manodidina. Manoloan'izay nanambara ny tompon'andraikitra teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna na Antananarivo tamin'ity androany ity fa misy karazany azo isafidianana ny fifanarahana momba ireo parking ary mitovy avokoa ny eto Antananarivo. Onona saina. Tsy ekeny eto ny parking payant, io no hita nanomboka ny maraina teo tamin'ireo fiara miantsona teny am-Paribe sy ny manodidina. Tsy manaiky ireo mponina manana fiara ny andoha vola 500 ariary isan'ora. Ilainay tompoko androany ny fitakinay vahoaka ireo solotenan'ny vahoaka dia izao ampitovy daholo monsieur le maire ny fitantanana ny parking eto Antananarivo. Miangavy izahay ny tsy andoavanay parking mitovy amin'ny rehetrarehetra eto Antananarivo tsy mandoha parking. Ary ny faharoa ihany koa dia izahay rehetrarehetra reto vonona izay ny anaraka ny lalàna, vonona izay ny hipetraka amin'ny lalàna indrindrindra andray anjara amin'ny fanatanterana ny fanarenana tanàna Antananarivo. Raha araka ny tenen'ny commune dia 500 isaka ny ora iray, isaka ny adiny iray ny parking, manomboka amin'ny 7 manomboka amin'ny 7 zany ka hatramin'ny arivariva amin'ny 5 eo zany ny fandavam-bola. Manoloana io tsy voatery andony 500 ariary isan'ora ny tompona fiara ho ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune. Misy karazany hafa azo isitrahana ireo parking eto an-drenivohitra. Ny fomba fitantanana ny parking eto amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo dia mitovy daholo. Ny fomba fitantanana ny parking eto amin'ny tanàna Antananarivo dia misy karazany 3. Ny voalohany dia ilay parking payant hitantsika par heure misy rotateur na borne ozy isitsika. Ny karazana parking faharoa io ilay atsotsika hoe parking réservé. Ny parking fahatelo dia ny parking izay tantanan'ny association. Ny association dia manao fifanarahana mivantana amin'ny commune urbaine Antananarivo. Dia io association io ny akabetsahan'ny association misy sy manana fifanarahana amin'ny commune urbaine Antananarivo dia association riverain. Misy ny lamina efa napetraka ifampitsinjovana sy andrindrana ny tanàna ho iatrany ny fanazavana ka tokony anaraka ny fandaminana ny rehetra. Ka mahatonga ny olona sasany angamba mieritreritra hoe ny toerana ohatra izao tsy kitihan'ny commune na ny toerana ohatra izao kitihan'ny commune dia any amin'ilay tipana parking no mampiavaka anazy. Mety hoe ny riverain sasany manana association izy dia nanao fifanarahana tamin'ny commune fa ny toerana sasany tsy nisy an'izay resaka convention zay dia mazava ho azy rehefa tsy géré par convention ianao dia géré amin'ilay parking payant par heure. Ampany olana ao anatin'ny sihatry ny fitaterana ny mahakasika izay resaka parking ity izay fa ity tsy vitany hoe resaka olana fa loza ary saika namoizana ain'olona tatoato. Tsy mitsaha-mitombo ny taremarika momba ny loza mpifamoivoizana mahavoakasika ireo moto eto Antananarivo hono teo anivon'ny brigade des accidents ny tsy fanana fahazon-dalana mily sy ny tsy fahafezana ny lalàna ny fifamoivoizana matetika no isan'ny antony mahatonga izay loza mpifamoivoizana amoizana ain'olona izay. Onona saina. Nahatratra 7.10 ny lozam-pifamoivoizana nahitana moto teto Antananarivo renivohitra araky ny taremarika azo teo anivon'ny brigade des accidents any police-pirenena ny volana aprily teo ary tamin'ity volana ity ambony kokoa noho io ny taremarika ary maro ny namony ainy. Vao manomboka zany ty volana ty dia fa nahitana tranga lozam-pifamoivoizana moto maromaro ihany izy tamin'ity. Zay tsy dia fahita matetika loatra mandavataona. Satria mbola anatin'ny herinandro iray fotsiny zany tsika zao dia efa mahita cas d'accident mortel anaky 5 sady
zay efatra tamin'io zany nataona moto daholo olona mpitaingina moto daholo zany ny maty. Ny cause n'accident zany tena be deaibe izy tato ato zay tsy fanajana ny code de la route zany zavatra voasoratra anaty code de la route, ny fandehanana mafy, ny fitsofohana anatin'ny sens interdit, ny fanaovana dépassement dangereux zany, dépassement amin'ny côté droite, ny tsy fanajana ny baiko ny mpitandro filaminana. Ny moto zany zay namboariny mpanao anazy tany, fabrication anazy tany ohatra 49cc rehefa tonga eto amintsika le izy dia kitihintsika le moteur an'le moto zay lasa miakatra be ny tanjaka an'le moto dia lasa iny mampisitrasitra ny tanora amin'izao fotoana, dia io zany be dia be ny mahatonga le accident zany satria zany na le système de freinage io fotsiny hoe tsy mifanaraka amin'ilay nanamboaran'ilay mpanamboatra anazy tany. Araka izany isan'ny fototra iray mahatonga ny lozam-pifamoivoizana tato ato ny fikitihana ny tanjaky ny moto. Tranga izay mitomboisa hoy ny mécanicien izay mpanao izany ny safidiny tsy aseho endrika. Inelan'ny calcul zao 49cc divisé par 40 io zany ny centimètre cube azonao. Raha ohatra ianao mampiakatra cylindre satria ty diamètre na piston le 40 ty, raha mampiakatra cylindre ianao ohatra hoe manao 47 fotsiny zany ianao am'le 40cc le 49cc dia io fois 47 dia lasa 157cc zany ianao ohatr'izay le izy. Tsy tany endrika ivelan'ny moto tena tsy fantatra raha be dia be mampiakatra eto, ataontsika hoe minimum zany mety misy eo amin'ny folo eo zany isan-kerinandro. Tianao manao an'izay le adany firy eo? Fanaovana an'le booster moteur zao raha 4 temps izy dia 750 000 francs, raha 2 temps izy dia 350 000 francs. Hatreto ireo latsaky ny 50cc tsy mila fahazon-dalana amely. Maro amin'izy ireny anefa ny mihoatra izany ny tena tanjaky ny moteur fa izay no ao anaty taratasy ka tsy afa-manoatra ny mpitandro filaminana hatreto. Amin'izao aloha ny lalàna ampiarin'ny polisy pirenena aloha amin'izao antsika miresaka zao mbola le lalàna taloha ihany zay tsy inona fa ny moto latsaky ny 49cc mbola tsy ilana permis de conduire. Ny moto entre 50cc à 125cc ilana permis à prime. Ny moto motra ny 125cc dia ilana permis A. Mbola io ihany aloha ny ampiarinay amintsika miresaka zao. Efa misy an'ilay lalàna nivoaka tamin'ny taona 17 izay mbola samy natoritory teto ihany isika mamaritra hoe ireo fiara misy moteur rehetra mifamoivoizana an-dalambe dia tokony hananana permis de conduire avokoa. Dia tafiditra ao anatin'izany zany ny moto rehetra. Dia eo zany mila ampifandraisina tsara daholo ny tadin-dokanga hoe ndao ary manomboka izao andao ho ataontsika manana taratasy-pahazon-dalana, tokony hananana taratasy-pahazon-dalana avokoa ny fiara misy moteur rehetra dia miandry ny eo anivon'ny sampan-draharaha mahakasika izany kanefa tsy mahasakana an'ireo izay te hiofana, tsy mahasakana an'ireo izay te hianatra. Manamafy izay tokony ilana ny fahazahon-dalana mila izay ihany koa ny mpitandro ny filaminana manao ireny pera ireny mahita ny tsy fahafehezan'ny mpitondra moto ny lalàny ny fifamoivoizana. Katao fijerina reny dia midira tamin'ny aprimy izy dia taio. Ireo ny moto mi-circule eto amintsika, ireo moto lehibe sy kely. Ny tena marina tokony hanana permis daholo izay rehetra mitondra moteur mi-circule amin'io arabe io. Fa tsy misy an'izany hoe latsaky ny 90 dia tsy tokony hanana permis. Ny fananana permis dia autorisation de conduite. Donc mafay ny code de la route ianao dia mena permis dia zay ianao vao miakatra amin'ny arabe io mitondra moto kodiaran-droa, fiara kodiaran-droa na fiara kodiarana telo na efatra azonao. Fa zay zavatra tsy azoko hoe maninona ny misy hoe moto moins latsaky 90 tsy mila permis nefa maninona velanao mandeha amin'ny arabe. Fa ny tena marina ireo sarina petaky ny mpametaka permis ireo tokony hanana permis daholo mihitsy zany zavatra rehetra afa-tsy bisikileta ihany. Bisikileta ihany tsy ao anatin'ny sary. Maro ny antso efa nataony hery velona isa-tokony momba izay tokony hanavaozana sy hanamafisana ary ampiarana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana izay saingy hatreto matoritory ny tompona andraikitra isa-tokony. Itsekilany tsy mitsaha mitombo ny lozam-pifamoivoizana amoizanaina. Manoloana ity tranga ity ny tsirairay ny tokony atsapateny. Resy lahatra ny amin'ny mazava-dehibe ny fananana fahazahon-dalana hitondra moto ary fanindran-dalana amin'izay ihany koa ny sampan-draharaha miandraikitra ny famoahana ny permis ny sima amboda tokony hanafaingana ny fomba fiasana noho izany mampitaraina ny maro.
fa isan'ny antoka iray ahafahana mitondra fampandrosoana eny anivon'ny komuna ny fiaramiasa ny loolona sy ny ben'ny tanàna ny fianona ny etaeta ny vahoaka eny fotony izay ahafahana mamaly ny filanimponina ifanaraka amin'ny zavamisy sy ny fandrafetana ny paikady fampandrosoana. Isana ny fahavonona ny fanometanana amin'ireo ben'ny tanàna ao anatin'izay ny lolo Madagasikara miany fatra itasy nandritra ny fametrahana ny samboady ho an'ireo ben'ny tanàna anatin'ny distrika ny Soavinandriana ao amin'ny fatra itasy fanampanazavana. Mampiahy fondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana dia ifanometanana trano amin'izy ireo amin'ny fampandrosoana sy ny fahamahana ny olana ety fotony. Mamerina trano izany fa hoe ny firaisan-kina no hoe izay filamatra na fondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana tsy amin'ny fatra itasy ka dia mamerina trano manamafy trano ilo Madagasikara amin'ny fanomezan-tanana n'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa. Avy any Soavinandriana itasitsika dia hiazo an'ny toliara avetrany ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Ho fanohanandrotra-bona ny toliara izay mbola mandalo fa sahirana ara-pivelomana taorian'ny fandalovany rivodoza farany teo. Misy ny hetsika asa vonjovony izay hanomezana azy ireo tampikarama 5,000 ariary isan'andro ho takalony asa fanadiovana tanàna izay ataon'izy ireo kolo toliara. Toerana isany nahita faisana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Jasmine ny fokotany Mahavatsy voalohany sy Mahavatsy faharoa eto an-tampon-tanànan'ny Toliara. Betsaka ireo toerana iva mbola dobon-drano, mivangongo ihany koa ny fako ka ahina hiteraka aretina ho an'ny mponina manodidina. Izany indrindra no nahatonga ny hetsika asa vonjy-aina toana avy amin'ny fitondram-panjakana tanterahan'ny fidy entina anoanana ireo traboina amin'ny isa 300 sahirana taorian'ny fandalovan'ny rivodoza farany teo ary ihany koa fampandraisana anjara azy ireo anarina sy anadio ny manodidina. Taorian'ny fandalovan'ny cyclone Jasmine teto amin'ny tampon-tanànan'ny Toliara iny dia sapa fa voamafy taty amin'ny faritry Mahavatsy. Ka taorinan'izay efa fanampiana rehetrarehetra efa noentin'ny fitondram-panjakana dia mbola eritreretina fa ilaina ihany koa ny tondrana toana ho an'ireto olona traboina ato anatin'ny fokotany Mahavatsy 1 sy Mahavatsy 2 reto satria hitasika ihany koa fa na le tontolo iainan'le olona ety dia marefo ihany koa. Vao misy orana kely dia dibo-drano. Asa 20 andro zany no atao eto andiovan'ny olona traboina anty toerana misy an'zareo ty taorin'ny dibo-drano sy ny loto rehetrarehetra noentin'le cyclone. Tambikarama 5,000 tokantrano isan'andro. Mandritra ny 20 andro no iasana. Zany hoe raha tambatra zany le tambikarama raisin'olona amin'izay 20 andro zay dia andray esy isaky ny tokantrano ny olona tsirairay ny tokantrano tsirairay aoriana ny fahavitanan'le asa. Betsaka ireo tokantrano mbola tsy tafarina araka ny tokony ho izy ny velomam-pon'ny taorian'ny rivodoza Jasmine farany teo ka velom-panantenana izy ireo amin'izao hetsika vonjy-aina ho azy ireo izao. Tamin'ny cyclone iny izay tena nijaly, nifindra toerana na ratsy, nindesiny tsioka aby tentanay, tena nijaly zahay. Namafalala zahay, nadio tanà. Nangalangalaka rano mitangongongo meny vorivory reny, nangalaka fako narona vorivorin'ny cyclone reny. Mety aminay le fanjakana anay tena mety aminay. Jalanareo tao zany ivelananay sakafo, tosan'olo taminay, mandrisan'ny asana izay. Aritra 20 andro ny fiahina ireto traboina ireto ka amin'ny mahafiahina ara-tsosialy azy dia nomena sehatra manokana ny vehivavy noho izy ireo mahalala ny fandaniana sy fitantanana ao an-tokantrano.
avy any tolo-aritsika dia azakazaka ny Toamasina kosa indray ao anatin'ity vaovao ny kolotsaina manaraka ity. Manomboka difotra ny kolotsaina vahiny isika eto Madagasikara ka fatra-panindraindra ireo mpanakanto vahiny amin'ny alalan'ny hetsika sy ny fankalazana amin'ny endriny maro ka manadino ireo mpanakanto andrarezina malagasy. Ekena fa tsy afa-miala amin'ny rivotra ny fanatontoloana indrindra eo amin'ny lafiny mozika isika fa tokony tsy ho adonona ireo malagasy. Izay no nisongadina nandritra ny fahatsiarovana ny daty nahafatesan'ny mpanakanto Jean Freddy. Iray amin'ireo mpanakanto nanamarika ny mozika teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny famoahana ny kapila teo anivon'ny Kayamba sy ny Discomade ny mpanakanto Jean Freddy. Amin'izao fahatsiarovana ny daty nahafatesan'ny mpanakanto Jean Freddy izao, nanamafy ny mpanao gazety mpamakafaka ara-kolotsaina iray ao Toamasina fa manomboka manadino ireo mpanakanto malagasy na vita be teto amin'ny firenena ny malagasy amin'izao fotoana izao, nefa manindrahindra ny fankalazana maro samihafa ho an'ireo mpanakanto vahiny. Mampanao gazety ara-kolotsaina dia matsapa fa amtifotry ny kolotsaina vahiny antsika eto Madagasikara. Tadidin'olona aby le hoe mpanakanto karan'izao avy ivelany izao daty nahafatesana dia hanaovana hommage be dia be izy ireny. Fanaova artiste nefa antsika malagasy manana légende maro ihany koa. Resaky manokana antsika ty amin'ny fahatany Tamatavy manana antsika ny Jean Freddy. Jean Freddy izay feno raika amby roapolo taogno ny alatsinainy 20 May ny nahafatesany. Jean Freddy teraka ny telo masa 2026 tany Ampasimangolo agnatin'ny district Ferry. Légende zany Jean Freddy zany tokony tsarovana. Raha tiatsika ny amelona zany amin'ny kolotsaina malagasy zany. Raha tiatsika ny atao hoe ametraka fitiavana voalohany ho an'ny taranaka amin'ny fitiavana ny zavakanto aty amintsika dia mila tsika zany mamoha, mila tsika mitiany antsika. Raha ny nambarany mila mifoha ny malagasy, mila miverina amin'ny fitiavana voalohany ireo kolotsaina sy ireo mpanakanto nanamarika ny Madagasikara. Mpanakanto malagasy maro no tokony ho tsiarovana raha ny fanazavany. Ankilany manao ny talenta navelandrainy ny zanany na tsy tsarona matetika intsony aza ity andrarezany Kayamba malagasy ity. Tsy miala lavitry ny anazy zany ny fahitan'olona ny zavatra ataoko na dia magnano ny anahy manokana za. Zay ny avaliko anazy ary rehefa roa magnaraka zany sanganasany dia iraiko amin'ny za raha vao magnano seho na madinidinika na mavety amin'izay tany agnanaovako zavatra zany. Fa raha indrindra koa zany raha vao mamorona ny anazy zany ndraindray ino moa le feo ihany afantaran'olo anazy hoe mbola Jean Freddy ihany zany izy zany. Amin'ny lafiny muzika musicien tena moa mbola magnaraka ny ligne style musical anazy ihany za zany na dia magnano muzikako manokana. Ratsivana ity mpanao gazety nanaovana fanadidina ity fonizany sana ny andraikitry ny taliparitry ny serasera sy ny kolotsaina atao anatin'ny faritra Agnalanjirofo no angadina ananana sy vinahitana. Ilay tsangambato fahatsiarovana ny Jean Freddy sy Dede Fenirivest eo anivon'ny arabe ny faleovantena ao Fenirivo Atsinanana ao ary mbola mitoy ny fameloma maso nilazany reto mpanakanto reto hatramin'izao fotoana izao. Isan'ny sanganasa nahafantarana an'izany Jean Freddy zany ny ogrisagrisa izay mbola tsy afaka ambavany maro moa zany amin'izao fotoana izao fa any Antsirabe kosa dia naharitra 2 andro ny fifaninanana basket lalaovin'olo telo tao Antsirabe izay no karakarain'ny fédération malagasy ao amin'ny taranja basketball sy ny ligue patrin'ny basket tao Vakinankaratra. Maro tanora avy amin'ny faritra hafa no tonga nandray anjara nandritra ny fifaninanana kolo Antsirabe. Raha tsy ahivina ny tantara dia teto Antsirabe no niandohan'ny fifaninanana voalohany eo amin'ny taranja basketball 3x3 manerana nosy 20 taona lasa izay. Naverin'ireo mpikarakara indray izany hetsika izany tamin'ity taona 2024 ity izay nantsoina hoe shoot out. Niarahana tamin'ny fédération malagasy ny basketball eto Madagasikara sy ny ligue patch ny basketball eto Vakinankaratra. Teto manoloana ny tsangabato Antsirabe no nanatanterahana ny lalao. Nahitana ireo mpilalao avy eto toerana sy avy any amin'ny faritra hafa
tonga nandray anjara izay manodidina ny 20 eo. Tanjona ho ny Federasiona Malagasy ny baskety, ny ahafahan'ny ligiparitra rehetra manerana nosy manao hetsika toy ny natao eto Antsirabe izao, ary eto ihany koa no fotoana hitaliana sahady ireo tanora andrafitra ny ekipam-pirenena. Ny tanjon'ny fédération moa anatin'ilay izy dia ny hanome fahaleovantena ho an'ny ligue régionale rehetra, ahafahan'ny ligue régionale mikarakara hetsika ohatr' izao fa ny antopisin'ny fédération dia manao appui technique sy appui logistique mba ahafahana manana an'ilay fenitra iraisam-pirenena iainan'ny ankizy ao anatin'ny 3-3. Ny tanjon'ny fédération ho an'ity taona ity dia ny ahafahana mahita équipe nationale latsaky ny 17 taona lasy vavy ho an'ny championnat d'Afrique 3-3. Eo ihany koa ny championnat d'Afrique ho an'ny senior lasy vavy. Fa tsy adinontsika koa satria ao anatin'ny programan'ny fanjakana malagasy ny jeu des îles dia misy ny discipline 3-3 dia ao anatin'izay koa zany ny anton'izao activité zao izay mbola ho avy any amin'ny faritra hafa ahafahana mijery sy mitiry sahady andreo ho avy ny baskety eo amin'ny sehatra 3-3. Manana tombo manokana ireo tanora avy eto amin'ny faritra Vakinankaratra amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika tahaka izao ny ligipatry ny basketball aty atoerana, mampitombo ny fahaiza-manao an'izy ireo eo amin'ity taranja ity, ary tsikaritra ihany koa fa maro ireo tanora eto no mana-talenta efa nandrafitra ny ekipa nasionaly. Tsara fantatratsika aloha fa eto Vakinankaratra anisan'ny faritra be tanora indrindra dia tsy mena amitahy isika raha par rapport amin'ny avy any ivelany any anatin'ny kabariany na ny talenta ihany koa aza. Eto antsika be manokana dia misy ankizy tena kalaza mihitsy efa ambony ny talentany dia any na dia tokony mbola aty amin'ny sokady zandriny ary izy dia mandray anjara mingeza noho izay talentan'izay manana ho avy be tsika. Mino aho fa maromaro ny solotena avy eto Vakinankaratra tsy voata amin'ity izay fa na nihetsika teo aloha ary dia voninahitra ho antsika Vakinankaratra fa maro foana ny solotena amin'ny Vakinankaratra mandrafitra ny ekipa nasionaly. Araka izany dia niavaka ny fandraisan'ny faritra Vakinankaratra ny fifaninanana eo amin'ny taranja basketball 3x3 shoot out izay natao nandritra ny 2 andro teto Antsirabe. Dia izay ihany koa no hoentintsika miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena isan'ny vaovao mafana vao nilatsaka mahakasika izay ny fanendrenany prime ministre frantsay izay notendreny ny filomo zany dia Ramatoa Elisabeth Borne indray no prime ministre zany izy dia ministre ny asa teo aloha ka zao voatendro prime ministre ao anatin'izao fiam-pitompiasany Emmanuel Macron manaraka izao indray. Ao anatin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ho firotsahana ompikambana anatin'ny OTAN Suède androany. Izy ireo izay nanampy tamin'ny fandroan'ireo miaramila Rosiana araka ny fanambarany manam-pahefana Ukrainiana. Fanadihadiana amin'ny sariny France 24. Nanome toko tamin'ny fanambarana iraisan'ny Norvège, Danemark ary Islande fa vonina anohana amin'ny Finlande sy Suède izay manana kandida ho mpikambana ao amin'ny OTAN. Raha iara-fanafiana ireo firenena roa any Nordique, nanao hevitra avy hatrany ny filoha frantsay tamin'ny fanambarana ny firotsahan'ny Suède ho mpikambana ao amin'ny OTAN, ary nanome toko fa manohana tanteraka ity tetikasa ity izy. Efa nandray tsara fanambarana mitovy amin'izany izay nataon'ny Finlande tamin'ny 12 Mey i Emmanuel Macron. Anao fangatahana amin'ny fomba ofisialy ny Prime Ministre Magdalena Andersson ny mba hidiran'ny Suède ho ao amin'ny OTAN. Adindray izay lasa adindray nantenaiko fanafana nitondranao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Amin'ny anaran'ny ekipa rehetra no hitondrako ny teny fisaorana sy ny firaritsoanao ho tratran'ny alina mahafinaritra amin'ity tapany arivo ity miaraka amin'ny fahitalavitra kolo hatrany veloma tompoko.
Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.